Gory aby, tratran-taogna aby, ary mirasoa ohatsika menakavy, hotratra mitsingeringerina aby. Iarabany zay arabaina tratran-taona ary mirasoa ohatsika rehetrarehetra amin'ny taona vaovao diavintsika manomboka androany ty. Dia miaraka etsika vidéo ray vaovao indray vidéo mahakasika ny pop na ny Payotte Pro araka ny teneniko tamin'ny vidéo tamin'ny alahady teo dia hanao vidéo ray vaovao amin'ny taona vaovao ty, zany hoe amin'ny andro ny taona vaovao ty. Dia lazatsika raha vao izao anao no tafaraka agny koa dia faly miaraba anao tena koa ary mirary soa mba hita fiarahana tsara tsika amin'ny taona vaovao ty fa indrindrindrindra amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet izay fampizarantsika eto ary indrindrindra raha ohatra ka olom-baovao ianao dia tonga soa amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet ary efa trazan'ny tagno ihany koa ary arao tsara ty vidéo ty fa mahasoa anao. Dia lasa antsika mialohan'ny tena nimboana dia manana profil Facebook anankitelo aho fa ny anankiroa no anaovako tontolon'ny asa amin'ny internet dia ity hitanao ety misy ny sary ny Payotte Pro eto amin'ny fond na ny cover, dia ny anankiray ty misy sary ranokriny ety fa ny anarana mitovy foana samy Jocelyn Randriana Soloniana daholo. Dia hitanao eny amin'ny profilako io daholo zany ny publication mahakasika ireo tontolon'ny asa amin'ny internet zay misy anahy ary indraindray misy publication personnel ihany koa any anatinatiny any. Dia mifandray samy koa hitantsika amizao maromaro lay publication any ary ity zany lay vidéo nataoko tamin'ny alahady lasa teo dia fa maromaro ihany nombre de vues ity zay ohatrany efa 50 mahery ary misy lien anankitelo satria business anankitelo no resako tamin'izay fotoana zay. Fa ny vidéo androany dia miofana tanteraka amin'ilay Payotte Pro. Inany antony misy an'ilay challenge zay tenenin'ny admin atao amin'ny Facebook group zay misy toromarika vidéo hoentina manao promotion ny lienao azahoana $200 amin'ny canal YouTube anao zany hoe mila manao vidéo anao dia manao promotion ny lienao atao any amin'ny canal YouTube. Mbola hojerentsika rehefa avy eo zay canal YouTube zay fa inona ny atao rehefa anao inscription amin'ity Payotte Pro ty anao, zay zany no fanontaniana voalohany inona ny Payotte Pro, ahoana ny atao rehefa anao inscription aminazy. Hatreto satria efa ato anatin'ilay Facebook group officiel tsika dia mahatratra 227 ny membre vaovao amizao tsika miteny zao. Fa ny isan'ny membre amin'ny site dia efa indroa na intelo avy anio satria raha tsy diso fa mananiky ny 1800 mahery zany izy zao. Dia tsy voatery anao Facebook daholo zany ny olona membre rehetrarehetra. Dia raha ohatra ka mba mahaliana anao ny hiditra aminazy ty dia raha tsara le vidéo koa tamin'ny alahady iny eo amin'ny mirako io dia misy koa any amin'ny Facebook group vitsivitsy Bitcoin Madagascar asa amin'ny internet asa sur internet reo groupe reo zany iaho mitantana anazy dia afaka anarahanao anazy ihany koa. Inona ary no atao rehefa anao inscription anao? Isy posta zay ataoko karazana image cliquable, zany hoe ny atao hoe image cliquable dia misy sary ohatran'ity fa am'izay fotoana zay menamena indray no anaovako anazy eo dia
zay sary zay zany no menamena izy ty fa tsy maintsy ohatran'ity zany a. Zay sary zay no klikenao a de mandeha avy hatrany any amin'ny YouTube de ao ambanin'ny YouTube ao a ihisy an'ilay lien anaovanao ny inscription ambanin'le vidéo any amin'ny YouTube zany. Dia inany atao a ambany ohatra zao zany de misy lien eo, dia klikenao fotsiny le lien de misokatra avy hatrany a makany amin'ny champ zay fenona zany. Ary manaova mialohan'ny tena anomboanao an'ilay fijerevana vidéo amin'ny YouTube dia zany hoe vidéo jerenao ty zany, dia ny zavatra ataonao a manaova inscription amin'ny canalako zany hoe klikena lay eo ambany vidéo misy le hoe inscription na subscription, dia klikena koa lay cloche kely ohatran'ity eo akaiky vidéo iny de amizay mahazo notification ianao isaky ny manao vidéo vaovao dia ny manaraka an'lay ahoana ny atao rehefa hanao inscription anao klikenao izy ity lien ity dia misokatra makany amin'ny lien ohatr'izao zany izy misy jerenao tsara eny ambony misy an'ilay numéro koa 1126 dia zay zany ny identification koa 1126 na 1126 dia fenoina reto banga manaraky reto fa indrindraindrindra le misy point menamena ny anarapetaka na ny ataontsika pseudo no mandeha voalohany dia ny adresse email zany hoe pseudonao amin'ilay site zany de ny adresse email, faharoa ny fahatelo ny mot de passe izao asina bliblibla be de be ny fahaefatra averina ndre mandeha eto lay mot de passe dia manamboatra code pin ianao na année de naissance de efa mety dia iaho no referenao io tsy hovaina satria efa ny anarako zany eo niran zany hoe niparanao zany. Dia eto code captcha mila mamaky kely io zao teneniny gras eto hoe lac dia gadana zany zay, dia klikena lay sary gadana dia cochena detecteny automatique ny pays io tsy maintsy Madagasikara satria ianao miteny malagasy mijery an'ity vidéo ty dia cochena ny ty case anakiroa ety dia klikena amizay le register. Vao vita zay dina zavatra atao manaraka sokafo ny mail fa misy notification azonao any dia aorina zay manao login ianao dia rehefa manao login ianao dia tafiditra somatsara atao anatin'ny back office ohatr'izao. Inona ny atao manaraka vao vita zay de mampiditra ny sarinao ianao de mampiditra ny adresse bitcoin anao aiza ny ahitana an'izay mandeha anao ato amin'ny anaranao ery ambony amin'ny ilany ankavanana ery dia klikenao lay hoe settings antsara manokatra table anakiray manao clic droite eo ambony zany de manokatra table anakiray dia misokatra ao le izy de fenoina tsara lay settings zany hoe rehefa misokatra zany le settings dia mi-upload sary ianao dia rehefa avy eo misy refy tadiavina lay sary io zay ohatran'ny 400 x 400 pixel angambany izy zay de afaka ataonao amin'ny picture manager zay amin'ny logiciel ny office ny Microsoft zany dia atao 400 x 400 dia tafiditra tsara ato le sarinao. Aorinan'izay mandeha klikenao le ao amin'ny onglet hoe somary personnel manko izy de tsy sokafako dia mandeha anao amin'ny onglet lay hoe wallet dia ampidirinao miaraka amin'ny pin lay tsy maintsy validenao amin'ny pin phone le pin nanaovanao enregistrement iny zany lay mise à jour ataonao dia vao vita zay de enregistrena tsara le izy de miverina hita amin'ny back office ianao
de ina ny atao manaraka dia klikeo lay commission pool tya de raha maso tsara lay mombamomba an'le izy fa misy fampianarana ao page anankitelo raha tsy diso ty Taiwan commission pool dia mila manao commentaire kely eto ianao ity lay fakana lay sary afaka manao clic droit eto anao dia enregistrer l'image sous na save image as dia aorinan'izay enregistrenao anatin'ny ordinateur anao zany lay sary de afaka anaovanao ny profil anao zany hoe fond ny profil anao ohatran'le teo ihany koa ohatran'ny nanaovako ny anahy io dia afaka asianao texte kely miaraka aminazy na jereo amin'ny anahy ato misy texte lava be manazava ny Payotte Pro zany le izy dia ny manaraka daito zany hoe andro faharoa partie 1 misy zavatra takinao araha le vidéo mampianatra anao le zavatra tadiavina dia ity le fomba fanaovana an'le image cliquable teo raha ohatra ka le ngeda loatra ny sary raha manana sary propre anao moa ianao de vao may tsara fa tsy maintsy mba ahety tsara ny postanao amin'ny Facebook dia rédigena amin'ity 493 fois 278 amin'ny site ty nanaovanao an'izay raha io vidéo eo ambony eo mampianatra anao an'izay dia ny manaraka ato amin'ity anyimage.io ty ao ny lien sokatra ohatran'izao izy de ao misy ny vidéo iny araha mampianatra anao hoe ahoana sy ahoana ny étape atao mba azahoana le image cliquable dia alainao le sary de rehefa avy eo mampiditra description amizay namany sy namany any de rehefa avy eo mipartage any amin'ny tsy maintsy velona miaraka amin'ny machine eo aloha zany ny sociaux-nao ny adresse sociaux-nao ohatra hoe Facebook na Twitter na LinkedIn na Google Plus ohatran'izay ny mety aminazy ty ohatran'izay ny mety aminazy ty raha tsy diso dia manaraka ny tsara ho fantatra manaraka manazava mombamomba n'ilay Pâques ary fampidirana vola afaka navigue tsara ianao amin'le site zany hoe ina daholo ny zavatra atao amin'ny resaka tontolon'ny vola de atao amin'ny resaka monnaie ato de afaka manao déposition anao na eto tonga de efa mety amin'ny back office vao misokatra eto atao amin'le hoe déposit ato vetivety io dia mety manao déposition anao de rehefa avy eo mividy Pâques am'izay dia ny Pâques de misy karazany telo ary efa nataony zareo eto moa ny maximum anisany efa tsara zany zay efa nanao mise-à-jour kely i salk tamin'ny farany teo raha mbola tsy teo izy tamin'ny vidéoko teo aloha dia ohatrohatr'izao zany ny Pâques misy ny amin'ny $10 $25 ary $50 dia reo daholo ny gain azo avy aminazy ohatran'ny hoe izy ty zany ohatran'ny hoe revchère fa tsy ohatran'ny revchère mahazatra toy ny taloha hoe ny vola avy amin'ny membre ny payenan'ny membre zany hoe ny vola miditra amin'ny membre vaovao ny payenan'ny membre tao taloha fa ity indray ny vola miditra avy any amin'ny membre dia anaovana trade fa ny anaovana amin'ny paiement-ny membre dia ny vola azo avy amin'ny trade ary ny zavatra tena tsara ao anatin'le izy dia miteny dro tamin'ny vidéo nataony farany ty satria misy misy $200 maimaimpona ho zaraina indray akoatrany tamin'ny lancement teo nisy $500 azon'olona anakiroa de samy nanana $250 fa ity indray zany manao vidéo YouTube sy manao promotion en lien nao dia mahazo $200 fa mila manaraka tsara lay toromarika omeny eo amin'ny vidéo androany ozy izy
fa ny eo moa ny décalage ny fotoana décalage horaire amin'ny fotoana any Canada sy fotoana aty amintsika, dia miandry zay vidéo zay aho dia manao fanampiny ty vidéo ty raha ohatra ka misy mbola tsy voateniko ny ao anatiny ary ihany koa fa arosiko mialoha zany satria ny fotoana aty amintsika mandeha aloha noho ny any amin'zareo, dia any amin'ny weekend no zaraina zay ao jerena hoe iza ny nahazo anazy nanaraka an'ilay toromarika tsara zany, dia manaraka io zany vola vokatry n'le vola azo avy amin'ny trade no ahafahany manao mizara vola maimaimpona ohatr'izao no sady manao promotion an'ilay site ihany koa. Dia verena kely ny resaka paky teo mila mamakivaky ianao zany, dia mipaky amin'ny 10 $, afaka manao retrait $500 par mois ianao zany rehefa max aty de afaka manao na misy ataontsika hoe commission avy amin'ny olona eo ambaninao dia afaka manao retrait kahatrany amin'ny $500 par mois ianao, dia ny amin'ny $25 de manao retrait hatramin'ny $2500 par mois, ary ny paky amin'ny $50 dia afaka anaonao retrait any amin'ny $700 par jour zany max par jour, fa miteny droa mety apakariny $1000 io rehefa aorindrinao izy. Dia hitanareo ny pourcentage ny retour arakaraka ny maturé an'ilay pakinao zany, dia hitantsika ny gain par jour isaky ny paky tsirairay avy, ary ny nombre ny paky isaky ny plan dia 50 ho an'ny $10 zay max, ary $25 amin'ny 100, ary ny 1000 eo ny isa farany na illimité amin'ny $50 zany. Dia processeur de paiement ampiasaina hatreto aloha bitcoin ary ampy perfect money amin'ity volana ity araka ny teneniny satria sady manao mise à jour hatrany hatrany moa zareo afaka vakinao zay amin'ity news aty no manampy ihany koa ny information zay ilaina rehetrarehetra amin'ity mba hampandeha tsara n'ity site ity zany. Efa mahatratra 1800 mahery ny membre vaovao dia ianao sisandrasana asa ela mba hafa ihany tonga aloha mba hahafahanao mirecruter olona, na izany na tsy mirecruter olona ianao dia afaka mahazo commission pool zay araha le vidéo teo aloha nanazavako an'ilay antsoina hoe commission pool, dia afaka mahazo vola koa ianao amin'ny alalan'ilay fifananana mpanaoviny droa ohatran'ny ety ty $200 amin'ny fanaovana vidéo amin'ny YouTube aty. Dia manao inscription amin'ny canalako izy rehefa tonga ato ianao ty ny canal-ny Payotte Pro admin, afaka jerenao amin'ny YouTube io dia ny canal koa Jocelyn Rendena Soloniana fa misy 76 ny olona inscrit amin'ny canalako, ary minao hitombo hatrany hatrany asa tianao izy manao inscription dia cliqueo lay notification eto ambony ny anareo matetika ery ambany izy rehefa manokatra vidéo ianao eto misy an'ilay hoe inscription sy lay le cloche kely dia cliquena iny dia misy zavatra anankiroa zay eo ambonin'le cloche kely, dia amin'izay fotoan'izay mahazo notification foana ianao isaky ny mahazo na mandefa vidéo vaovao zay no tokony ny arahantsika teto mbola aza tiany zany micliquenao zany lay sary cliquable dia mandefanao aty amin'ny YouTube amin'ity vidéo ty aorinan'izay eo ambanin'le vidéo le lien anaovanao inscription mifandray samy koa, ary apitrao fantaninao raha ohatra ka manana fantanina manitikitika ny sainao ianao dia apitrao ambanin'ny vidéo ty fa tsy maintsy
ho hitako eny zany a ny fanontanianao. Raha soa amin'ny vidéo manaraka indray a, veloma tompoko.